mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. miarabantsika tsairay avindray atratry ty alakamisy fa 20 volana jona ity misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika fa mbola afaka mandray ny teniny anio. Misaotra anao koa zay manaraka tsy tapaka an'izao fandarana izao ary mirary soa anao indrindra mba tsy fotoana very tokoa ny fotoana tahaka izao fa Andriamanitra tsy miankatra n'Andriamanitsika mijery midina malala fa tian'ny fahamarinany ianao ary ny rariko indrindra dia hiasa ao aminao Kristy. Mialohan'ny dirantsika amin'ny lesona anio dia hivavaka-tsika. Ry Tompoandriamanitra eo velom-pisaorana anao izay ankehitriny fa mihitsy matoky izay fa eto ianao ary afaka miasa ao anatinay. Mangataka aminao izay mba izany teninao izany ho vatofantsiky ny fiainanay ka hanova ny dianay mandrakariva isan'andro. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao ny zanak'ondry izay voavono, ny zanak'ondry izay voavono. Misy tandinona maro amin'ny apokalipsy, ny tandinona ara-baiboly izay manana ny lanjany dia ny dragona tany an-danitra, ny anjely izay manidina eo voan'ny lanitra, ny eo koa ny vehivavy izay mitaingina biby 10 jaka sy ny sisa. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra ireo tandindon'ireo ary nanome tsinjo mandry ny Jaona ny fanahy masina mba hametraka an'izany ao ary manana anjara asa lehibe ireo amin'ny fanambarana sy fahamarinana amin'ny izay mamaky ny teny ao amin'io boky io sy mampianatra an'izany. Voalaza mantsy fa sambatra ozy izy izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa hatombotra ny andro. Misy sary iray hafa izay miverimberina nefa manerana ny bokin'ny apokalipsy. Asaiko ianao hamaky ny bokin'ny apokalipsy toko 5, toko 7, toko 712 mba hahita an'izany. Mazava loatra fa araka ny voasoratra amin'ireo dia teny fampidirana amin'ny boky dia fanambarana amin'ny Jesosy Kristy izany. Ary tsy momba ny zanak'ondry fotsiny ihany fa ny zanak'ondry izay voavono izy, izany hoe Jesosy Kristy nombona tamin'ny hazo fijaliana. Izany no fosy fanahin'ny Baiboly manontolo indrindra fa ny any bokin'ny apokalipsy sy ny afatry ny anjely 3. Tsy haintsika ny ho mahatoky amin'ny fiantsonantsika sy hanao ny asa izay nananganan'Andriamanitra nyity fiangonana ity raha tsy manana ny zanak'ondry ho ivon'ny afatra entintsika isika. Dia ilay zanak'ondry izay voavono i Jesosy nombona tamin'ny hazo fijaliana ilay sorona noho ny fahotantsika. Mila zanak'ondry mametraka an-tsitrapo voavono eo anivon'ny fampianarantsika sy ny hiraka ampanaovina antsika ary eo amin'ny toriteny tsirairay ataontsika isika. Lahatsoratra tsirairay soratantsika, ny vavaka rehetra ataontsika, ny hira rehetra hiraintsika, ny fampianarana Baiboly sy izay rehetra ataontsika hanova ny fomba fitondrantsika ny hafany ny fitiavana nasehon'ny zanak'ondry teo amin'ny hazo fijaliana ary ihany koa hanosika antsika hihevitra an'izao tontolo izao. Izany hoe raha fehezintsika ny lesona anio dia hoe nivon'ny sarin'ny biby diman-doza, ny dragona izay miadina reto mandringana maro ny fanenjehana sy ny mariky ny biby dia mbola mitoetra
eo anoloana sy eo afovoany ny zanak'ondry, ilay zanak'ondry voavony. Izy ihany sy izay nataonao antsika tamin'ny lasa sy ataony antsika kehitriny sy izay ataony mialohan'ny farany no fototry ny afatsy ny anjely telo. Dia ny rariko dia ny fahatakarana n'izany fanambarana zany ny atonga anao ifikitra mandrakariva ao amin'ny tompo, ka atonga anao ho voahomana ihany koa ny amin'ny fiavian'ny tompo tsy ho ela eny amin'ny raha ao ny lanitra. Amen. Ry Andriamanitra tsara indrindra, misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io zany, mangataka aminao izahay mba ampivonononao mandrakariva, mba ho vonona tokoa io tsenanao eny amin'ny raha ao ny lanitra, ka izahay izao tsy hangataka andro tokoa, amita ny asanao amin'ny fomba rehetra ihany koa, mangataka ny fanahinao masina izahay, anelotsainanay ary anome fahendrenao anay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.